Klasy tovovavy tonga tsy miarahaba ho ny namany tezitra ka dia ataonay olo ny tsy maneho ny ara-votomponay eo anatrehan'ny famalianareo ny antso ny amin'ny fiaraha-midera sy mankalaza an'Andriamanitra amin'ity aliny 1 desambra 2024 ity. Andriamanitra no membonahitra voalohany fa mahatsiaro enikajy embonahitra koa ny fiangonana protestanta malagasy eto Kanada. Fiangonana malagasy voalohany ny orina ny taona 1970 naoriny ireo malagasy ponina teto tamin'izany fotoana izany ary nanohizanay ny asa 10 taona akatrika ny tenako izay tandro pasteur principal ny FPMC ary pasteur Ranto Andrenavalona izay pasteur raikitra ihany koa eo anivony izany fiangonana protestanta izany. Ka mamela any amin'ny ranahy ianareo raha mandray fitenenana fohy iarahaba isaotra ary indrindra kasitraka anareo. Nalefa ny antso, nalefa ny fanasana dia midodidody ianareo. Mihoatra no ny eritreretina ny antso ary hatramin'ny ora farany ary na dia efa nikatina ny fisoratananarana dia nataonay izay mba tsy andiso fanantenana ny tsirairay ary tsy afaka mihoatra ny isa farany nefa izahay eo 700 eo sika no eto androany feno tanteraka mbola eo no avy eo riny eo fa dia andesika iara-itiaka kasitraka an'Andriamanitra sy fampakasitraka noho izany famalina antsy zany. Mino fa nous allons passer une très bonne soirée. Permettez-moi de m'exprimer brièvement en français parce que je vois que nous avons des hôtes qui sont venus ici, qui sont francophones et nous sommes vraiment honorés de toute votre présence. Nous sommes honorés aussi de la présence officielle de l'ambassade de Madagascar et de toutes les églises sœurs à Montréal.
et toutes les associations représentées à Montréal aussi. Et nous vous en doutons pas, nous allons passer une agréable soirée avec Joseph Taff. Dia melohan'izany dia anao mivavaka ny mpitandrina ranto Andrena Valina alohan'ny hanomboantsika ny zava-drehetra. Da tsika hivavaka. Jesosy dia mbola misaotra anao zay no ny fotoana zay nomenao anay amin'izao arivo izao Jesosy. Jesosy apetraka feno am-pelantananao ny fotoana, apetraka feno am-pelantananao ny zava-drehetra tompo, miarah aminay eto Jesosy. Fanamasina mangataka anao zay fanamasina. Mikasika amin'ny fonay tsara avy, mikasika amin'ny fony i Joseph Taff, ny cœur amin'ny musicien rehetra. Ok, anao miasa mahery aty anatinay, te hanolotra ny voalohany taona anay zahay, ny première minute amin'ny 2024 ao aminao Jesosy. Dia tario zay ao anatin'izany fiderana sy fiankofan'izany. Tario zay ao anatin'izany fanoloran-tena anay zany, satria tianay hoe ianao nanjaka tanteraka aty anatinay Jesosy. Manjaka mahery ianao amin'izao fotoana izao Jesosy. Tianay omena anao ny voninahitra rehetra. Tianay hoe ianao no ho ankalazaina eto amin'ity toerana ity. Misaotra Tompo, misaotra amin'ny zava-drehetra. Amin'ny anaranao nanao ilay zava-vaky izany. Amen. Dia tanana mafy a volatran'Andriamanitra ao anatin'izany. Ampifaliana tanteraka no hiarana amintsika raha ianderan'Andriamanitra amin'ity fotoanandroany ity. Ary fifaliana ho anay ny mitondra antsika ao anatin'izany fotoam-piderana izany. Izay mino ihany koa fa tsy tongonareo dia tazatazana fotsiny. Fa volinareo ny faly ihany koa amin'ity fitsenana ty taom-baovao ty a. Tsy mitovy tahaka ny fanaovana concert izy ty a, fa feno dia feno ny fotoanandroany a. Misy ny sakafo izay iarahantsika mifaly eto a, misy ihany koa ny teny a izay omeny mpanompon'Andriamanitra eto a, misy ihany koa ny vavaka izay atao a, ny fitsofandrano a hitsenana ny taona vaovao a, ary indrindra dia ny fiarahantsika mandroso amin'izany fidirana amin'ny taona vaovao izany. Tika anao mbola ity tanana mafy a, ho voninahitran'Andriamanitra. Asolakolana mafy ary! Zavatra tianay atondavana fotsiny dia izao hoe mba hisesentira à l'aise tsara tsika rehetra satria fetinao a ny andro androany. Teneno akaikinao hoe fetinao androany e. Mitsika tsara amin'ny olona akaikinao, apotra tsara ny olona nifina dia reradreraka. Isakafotsika rehefa avy eo a, fa lazao izy aloha hoe fetinao androany aloha. Misy fifalian'Andriamanitra rehefa manatona an'Andriamanitra tsika. Ary zay ny anomboanay amin'izao fotoana izao. Anao zay dia ilaza hoe rovina anao vao avy, rovina anao vao mba hody a, fefa miandry anao ny dadanao. Ao anatin'ilay tolokina dia milaza hoe fety anie ny ao an-tranandroany a. Tena sitrak'Andriamanitra ny falianao a, ny anaovana fety a, satria manatona an'Andriamanitra ny fety. Afaka miry anao ny amitoerana misy anao eny a. Isanandro dia miantso ny raha hoe nakaiza moza zanako izany. Isanandro ny famindrampo ianao anidy tsy afakapo. Fa ianao no tsy nety hoe andao vetivety, filanina no maina fety. Tsy hoe tsy nanana, tsy zanakadana, fa nini ianao nivoaka ny vary. Fa ianao tena tiny tsy fontsy ary, zany aniny antony aby. Fa raha avy ny amy iverenanao, fety anino antrano ao.
vina fantompe fasasatramyaz yacinitadana denalefanirai laitukanira tesosiane laizakiza tunga izitat semutsnifer faramudanao tmadire farawavinia iferenana fetianino acanua rovinena foa rovinena fombau rovina fan tupe fasa sasamia yacinita tena faly ianao androany a tena olona vonina itsena taona vaovao ianao sa tsy vonina e a fahitanao ohatrany olona mbola kivikivy atanio mitaonanio nge firytaona tsara anao io e aza matao rehefa hitombo raindray izy androany satria fa soavan'Andriamanitra izy androany atao tsika tioty hoe hitsangatsika ao anatin'izany raha mety a feno fiderananao zay feno fiderananao zay
mihitsy aloha eo akaikinao fa ohatrany tsy mihetsika tsara. Ho an'ny Jesosy mifidy raha androany mila matanjaka tsara e. Sa ahoana? Atao vorakoraka mafy be! Teraina Jesosy e. Ataontsika izay zareo fanahy eo midiny ianao. Tsy tomombana ny zavatra rehetra raha tsy hoe ny fanan'Andriamanitra. Afaka mikasika anao zany androany arivo. Mialohan'ny idirantsika amin'ny taona vaovao dia ataontsika hiantso ny fanan'Andriamanitra hikasika irombantsika. Azonao atao any mitsangana, azonao atao mipetraka eny amin'ny toerana misy anao. Wala mainana vele olona any amin'ny salle Saturne ari azafady. Raha maheno nareo dia mba atao orzakeo hoe azafady tompoko. Mba hifankahita isika kompakompa tanana ho anareo any.
itsika tsy Jupiter. Maheno avy ianareo, raha maheno nareo dia kibakobatanantsika ao a eny azy. Ny kidoro ny misy sesiny, lalana ny misy sisiny, ary ny nifiny misy sosiny, fa ny teniko trasiako sasiny avy dia ady mangankiriza fony vao masony pitriny. Tompolasy tompovavy, manao azafady indray bava, manao azatsiny indray mielaka satria nahoana ny ray aman-dreny ny tompony fitenenana, ary ny zandry olona ny bata entana no anjala ndraikiny, kanefa ny zandry olona ny maitso volo no mitondra ny fitenenana. Koa manao azafady amintsika ray aman-dreny manatrika etona, satria eo dia eo tsy fahitako ny teny, ary eo dia eo ny aja mamboninahitra azafady re tompoko raha miteny mialohanareo. Manaraka izany efa natolotsika n'Andriamanitra teo dia raha sy niaja ny voninahitra raha sitrakareo dia mbola hitehako ao an'ilay raha eo ambony ao izay mitondra anao Pierre Emy. Mafimafy ho azy le tehako, mbola misy tsaratsara noho izany any a. Raha tonga tsy mialava namany sositra, ary raha misaraka tsy mifanao veloma namany tezitra ka tsy tezitra izahay, tsikitsiko kely eo akaikinao aloha e. Sarisariza va, tsikitsiko kely eo akaikinao afetiny aty e. Eny ary mino fa tsisy tezitra, raha hitena zao hoe mba tsy agakely entana zay tezitra, afaka manangana fa mino fa tsisy anangana aloha e. Tsy antana izay any. Manaraka izany aho faranako ny fampidirana satria teneko tsy ho be sasiny a dia tonga soa eto Saint-Rémy. Fa naontsika tonga eto a anton-javatra anankitelo. Ny voalohany a mamarana ny fahadimy taonany a, fankalazana ny tsôbily fahadimy taonany a, groupe de louange ny FPMC a izay sampana ampidera ao amin'ny FPMC. Faharoa manaraka izany a mamarana ny fankalazana ny fahafolo taona nanohizany ny ministère na mpitandrina azy teo anivon'ny FPMC, ny pasteur principal amin'ny fiangonana, pasteur Mbitsora Lenarjona ilay mitondra nitarika ny fotoana teo a, ary farany a manandratra ny fiarabanantsika natratra ny farany satria izay tena tondiantsika tokoa hitsena ny taona vaovao 2024 eo amin'ny kiandrany fiderana. Tononkely ny eo akaikinao hoe tratry ny farany ary sambo tratry ny voalohany e, tratry ny farany a ary sambo tratry ny voalohany daholo tompolasy tompovavy e. Raha tianareo zany dia ne tiaka mafy be a ho antsika mianaka ao e. Izay ny fampidirana kely a ho faranako ny fitenenako satria tsy pikabary aho fa voateny a ary teny nomeny ka raisina mpanendretena fa mampitraka, fa raha tsy nomena dia mampiondrika izany. Izay a no nandraisako fitenenana tentenerana tamin'ireo komity mikarakara, mbola ho asoseho antsika eo ireo komity ireo rehefa avy eo. Amin'ny fitora sasany ny mifanarahantsika fa hisakafo isika, amin'ny fitora sasany miady vatra kely nga amin'izao a tsisy famantaran'olona eto any ka toy izao fandaminantsika tompolasy tompovavy. Araka ny fanasana nataon'ny fiangonana dia sakafo buffet à volonté no nomanina ao antsika mianakavy ka toy izao fandaminana. Misy station, tsy haiko le station teny gasy ifonako aminareo fa station iterenako azy fa misy station anankitelo a ny sakafotsika. Ny ray a ataoko avananareo ato ao koa ao amban'le telery a ao station anankiray. Ny station anankiray faharoa ato amin'ny akaikin'ny mpandrindra antsika ato régisseur akaikin'ny taxiliva io ampovoany io a eo akaikin'le bafle io a, ary ny station fahatelo ry eny amin'ny farany ary a ao amin'ny ankavanana. Isakafotsika dia manasasady an'ireo ekipa izay hitarika amin'izany a dia ny asainantsika mianakavy a dia mba hanantona izay station misy sakafo mba akaikaiky atsika. Tsika ato zany a dia ry ny station akaiky atsika, tsika ato a dia ty station akaiky atsika dia nareo mpivombona eo zany a afaka maka le station anankiray ary a dia tsika tsy afaripariny afaka makatsy na makatsy arakaraka ny fandaminana. Izay lava, izay fo, izay ela, izay noangana ka manasa ny GDL hiditra valio ny fiderana zay a manasa antsika rehetra azo tomana tompolasy tompovavy a ny masoany ny posaka eto no ampalahelo fa hifaly isika hiteka isika. Résumé juste en 1 minute pour nos amis québécois ici. Bienvenue à nos amis. On va faire le lamac, on a déjà pris ça il y a quelques semaines. Atitika resika le lamac le namatikrewa pour saluer nos amis québécois qui se sont joints à nous. Lamac le debattere le lamac et nare mamale tia jeso tena tia tik jeso. Avenel tena tia jeso atabar jeso. Funda vetik? Asima mame funda vetik? Nawari sa ruwa ter lamako. Kalau mismo
mbola tsaratsara anao izany fa ifefitsika toakaty lamako avereno makasina dia malasika GDL doy ha fanitanana maratsika zotomana dia makami mamnona ny ekipa gitarika ny fesakafa mahatsona tomboky la mahatsona tomboky vavy sora tomboky
Vavaksika alohan'ny soran'reto groupe louange ny vavaksika alohan'ny sakafoanantsika zany tompo tena tsara loatra ianao ary mpofonao indray amin'izao alina izao fa tena tsara ianao ary tiana ianao tsisy tonga eto izahay sendrasendra fa matoza tonga eto dia mitahinao tsy vitany any fananay fa mbola vonona koa ianao kiarakara ny nofinay ianao miteny tompo inao varavagana ka mandondona raha misy miaingo ka mamono varavagana dia hiditra ao aminy aho ary sakafo aminy tompo ianao no angatanay mba ho invité spécial manokana mihitsy amin'ity aliny 31 décembre ity maro ny olona mifaly amin'izay fomba fifaliany any fa zay kosa tompo hifaly ao aminao ary zany miantsona ianao isakafo zay zao mangataka indrindra ny fitahinao mba hotsakao amin'ny sakafo zay arosona izao hitondra hery sy tanjaka ary ny fahasalamana ho an'ny tenanay satria ilainay zany ahafahanay manatanteraka ny adidy sy andraikitra rehetra zay fa napetraka ao am-pelan-tananay tsara eto anao Jesosy ankehitriny rehefa nisokafanay ny fonay eto anao manatrika eto anao ka mangataka nira ny fifalianao arotsakao eto ny fiadananao aminonao ny toerany ary hofanainao masina anafana amin'ny fona tsirairay avy ka raha hivoaka eto izay hiatrika ny taona 2024 dia fifaliana feno no anatinay alina spesialina ho anay ity mety tsy mahazatra ny tsirairay fa hita découverte izy na eo amin'ny ara-panahy indrindrandrindra amin'ny ara-nofo any koa soka tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Nous allons continuer à adorer le Seigneur. Nous allons nous prosterner malgré le souper. Seigneur
Le temps est venu aujourd'hui de faire une petite présentation du GDL. Donc aujourd'hui, on sait qu'on fête aussi le 5e anniversaire du GDL, qui veut dire groupe de louanges de la FPMC. Et donc je vais faire juste un bref rappel des objectifs et de l'historique. Et le groupe de louanges de la FPMC a été créé en août 2017 sur l'inspiration de son premier leader, qui est Raunt Andjenaval, donc moi en fait. Et la vision était de former un groupe d'adorateurs tel que Dieu le demande. Et elle est basée sur la déclaration de Jésus dans Jean chapitre 4, versets 23-24. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en l'esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en l'esprit et en vérité. La mission du groupe est donc d'édifier des chrétiens de la FPMC à se consacrer à l'Éternel pour ensuite conduire toute l'Église à élever vers Dieu des sacrifices de louange et d'adoration. La première réunion a lieu le 26 août 2017 au domicile de Rad et de Féfé. Et le groupe se réunissait chaque mois, une fois par mois, pour des moments d'édification et de répétition des chants. Et pour la première année d'existence, le groupe a tenu son premier concert d'évangélisation le 11 novembre 2018 avec comme mot d'ordre « Venons l'adorer », au cours duquel toutes les églises sœurs ont été invitées et sont venues. Ce fut un moment intense de louange, de témoignage, de partage de la bonne nouvelle, et nous avons vraiment senti la présence de Dieu à ce moment-là. Dans sa vision aussi de collaborer avec toutes les églises sœurs, le GDL a été amené à conduire la louange dans diverses communautés chrétiennes, notamment à l'église évangélique de Verdun. Et vous voyez notre cher artiste ici présent, Joseph Daff. Est-ce qu'on est content de l'avoir parmi nous? Est-ce que vous êtes content d'avoir Joseph Daff parmi nous? Oui, on est content d'avoir parmi nous. Et on a organisé le premier concert avec Joseph Daff en novembre 2019. Et c'est son tout premier concert dans toute l'Amérique du Nord. Et vous allez voir que, en fait, on a une très longue histoire avec Joe. On l'appelle familièrement Joe. Et suite à la pandémie, et suivant les circonstances que tout le monde connaît, les activités du groupe se sont momentanément arrêtées. Malgré tout, le GDL a pu sortir une vidéo de louange lors du culte en ligne de la FPMC le 25 décembre 2020. Par la suite, les activités ont repris petit à petit, notamment avec l'animation de la partie louange lors de la consécration pastorale de Raunt Andjenaval, et toujours moi-même, le 19 septembre 2021. Ensuite, Mathieu Rayeri-Swanzat a repris le leadership du groupe. On applaudit Mathieu. En octobre 2021, il a passé le flambeau à Franck José Rangieri Malal en décembre 2021. On applaudit aussi Franck. Et depuis lors, de nombreux jeunes se sont joints au groupe sous le leadership de Franck. Et on reconnaît vraiment l'apport spirituel si précieux de celui qu'on surnomme le boss et son dévouement pour le groupe. Sous sa conduite, le GDL a continué la collaboration avec d'autres groupes de chœurs d'église. Le GDL a participé à travers 2 chants au 10e anniversaire du Un tout petit harmonie parodienne HPJ de la FLM en 2022.
Ils ont aussi eu l'occasion de chanter lors d'un rassemblement d'évangélisation avec le STK ou le groupe des jeunes de la FGKL PLIL Philadelphia, Canada, ainsi qu'avec une église évangélique à Granby, qui s'appelle le Centre chrétien Tous à Tout. Et ici, j'invite toutes les églises, que vous soyez une église malgache ou une église québécoise, du moment que vous proclamez le nom de Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de notre Père dans le ciel, à être des ambassadeurs de Christ. Comment être un ambassadeur de Christ? En suivant ce que Christ déclare. Et qu'est-ce qu'il a déclaré? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Je vous appelle vraiment toutes les églises qui proclament le nom de Jésus à manifester cet amour en proclamant ensemble le nom de Jésus. Et surtout, comme nous l'avons dit, qui est revenu au Canada en novembre et décembre 2022? Eh bien, Joseph Daff encore, il est revenu parmi nous en novembre et décembre 2022. Et on a pu aussi élever et célébrer le nom du Seigneur à ce moment-là. Et cette année 2023, c'est l'année des 5e années d'existence du groupe. Et je pense que nous, les pasteurs, tous les membres du GDL et toute l'Église, on a vraiment senti la main gracieuse de Dieu, la main puissante de Dieu sur chacun d'entre nous. Et ce n'est pas fini. Ce n'est que le commencement de quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire que Dieu va faire à travers vous, chers GDL. Soyons sensibles au Saint-Esprit et marchons toujours sous la direction de la parole de Dieu. Et puis ça fait 2 ans que le groupe se développe et mûrit sous la conduite de notre très cher boss Franck. J'inviterai notre cher boss Franck à se lever s'il est présent dans la salle. Peut-être qu'il est encore occupé à l'accueil. J'invite boss Franck à venir ici sur l'estrade. On applaudit notre cher boss Franck. Voici notre cher boss Franck. Mais le temps est venu pour lui, par la grâce de Dieu, de passer le flambeau. Et pour clôturer ces 2 ans de leadership et les 5 ans du GDL, nous avons cette soirée de Nouvel An, encore une fois avec qui? Avec Joseph Daff. Et nous allons offrir nos dernières minutes de 2023 et nos premières minutes de 2024 à Jésus-Christ. Et le flambeau va être repris par Bruce Langemanate. Est-ce que... je pense qu'il est encore occupé à l'accueil. Est-ce qu'on peut applaudir le nouveau co-président, Bruce Langemanate? Et aussi par Tslav. Je pense que Tslav est là. Tslav, là. On applaudit aussi Tslav, le co-président. Donc, le GDL sera conduit par une coprésidence de Bruce et de Tslav. Et je suis sûr que vous allez continuer sur la même ligne que vos prédécesseurs et même aller au-delà pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse le GDL, que Dieu bénisse la FPMC et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Msota makasitaka ni FPMC zetumtata manasaya isaka ni isatona kama rastisha rabisia
elanelana kehitrindra dia isan'ny taona dia asainareo foana tiana koa hiaraka amin'ny volatra mangataka tiaka tanana mafina dia tazona sotro anareo dia misotro afaka afany anovanareo dia faly androany hiaraka aminareo amin'ity fotoana androany ity isaotra an'Andriamanitra ny amin'ny antom-pisina isaotra an'Andriamanitra ihany koa satria nomen'Andriamanitra tombonandro mbola afaka mitena azy androany raha anao antirana ankiray ity dia mahatsiaro hoe eo amorony mandraka izay tokoa ny fiainantsika sady zany zay rehetra mihinan'izany mba ataovy ambonao fafaina amin'anitra ny tanasika makasitraka tokoko
Am'izao taona 2024 izao fa miaraka aminao fon'Andriamanitra sady zany izy rany matoky hoe miaraka amin'Andriamanitra amin'ny taona 2024 ty afa mahafinaritra Andriamanitra misy toerana ao anao ao fanjakan'Andriamanitra zay natontirana kay ty hoe ampandroso ao an-tanàna. Yeah.
zavatra resana io fa legioma eo dia tenteny aminareo zay hoe sarotra ny mijoro eo amin'ny toerana anankiray hoe ohatran'ny hoe amin'ny toerako zany dia hoe mideran'Andriamanitra ny safidy manokana amin'izany hoe fideranan'Andriamanitra zany. Ianareo mety tsy mahalala fa za mahalala ny fiainako ary za mahafantatra fa na izany aza dia tsy misy famarinana misy ten'Andriamanitra hoe tsy misy marina na dia ray akory azy. Raha ohatra zaka tany amintsika tsirany avy izay tonga ato amin'ity toerana ity hoe izy ny tena mety indrindra raha misy manangana ny tanany izy dia mandainga izy izy ten'Andriamanitra satria mampandainga an'Andriamanitra fa tsy misy marina ozy izy na dia ray akory azy. Naiza fiaviantsika rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitsika dia samy manana ny dosiany avy sady zany samy manana ny dosiany mety matevina mety ngeza mety kely samy manana ny fiaviantsika zay manaiky an'izay mba ataovy ambony tsara ny tanany hoe izy misy dosie ary ny sasany tena maloto be ny sasany tsy fantatsika fa samsamy tena ozy izy fa samy efa nanotavy izy rehetra ka tsy misy manana voninahitra anatrehan'Andriamanitra fa mahafinaritra Andriamanitra na zao ndraiky hoe mahafinaritra Andriamanitra hoe tena izay tsara Andriamanitra hoe fa na dia tahaka ny zana zay nao ozy izy tena Andriamanitra rehefa nanao interview zay na dia mena tahaka ny zaka azy ozy izy fahotanareo dia ho fotsika tahaka ny oram-panahy. Mbola tsy migadona ny 2023 mbola eo amoronytsika amin'izao mbola tsy migadona ny 2024 azavady mbola eo amoronytsika amin'izao ankehitriny izao manararota ny fotoana izay omen'Andriamanitra antsika ahafahantsika miditra amin'izany taona vaovao izany. Androantsika rehetra zao tena hisaotran'Andriamanitra ny amin'izany fahasoavana nomeny zany dia ataontsika ty hoe tsy misy ny tsara mihoatra anao fa mihazona ny tanana. Tsy zaho hoe kinenginy tsy anamboary tsy ataoko adino for io filazantsara fa makinao no ny fahotako tompo tsisy afo ankoatranao. Malala kwa pana
satria izy mifamelan-keloka ho antsika. Rehefa nandalo tamin'ny tanàna anankiray ny tompo a, rehefa nandalo izy dia nisy olona tsy nahita avy tany kibodreno izy. Fantatrareo izay olo izay? Izy ake ny anaran'izay olo izay hoe lasa aloha fa mbola marina amin'ny sakafonareo asintsika tiaka anankiray tiaka ray ataovy milay izay raha vianareo tiaka ray asa domitennareo ataovy milay hoe any tiaka ray tiaka ray tiaka ro ataovy amin'ny fo zay raha vianareo zay tiaka ro tiaka ro tiaka ray ataovy milay ho asivontanareo zao tiaka ray tiaka ray tiaka ro tiaka ro ataovy milaradraraka ray makasika tokoa makasika ty olo ty dia jamby izy tsy nahita izy tsy mahafantatra izay mety ho lokony tany izy tsy nahafantatra izay zavatra niainana teto tany izy fa rehefa fantany hoe mandalo ilay tompony fagagana dia nanantenan'Andriamanitra izy fantany fa ilay tompony fagagana ilay mahay manasitra anazy no nandalo tamin'ny tanàna. Tsy fantatra ohatra sy nahoana zany fahafantaranao ny tompo zany teo amin'ny fiainanao. Fa androany kosa ianao afaka miteny atao anatin'ny tiry ty hoe tsy angina aho satria ianao ilay mahay manasitra anahy, ikika aho satria ianao ilay mahay manafaka. Jesosy Kristy tsy ho avelako mandalo fotsiny ianao fa raha mamety dia mandrosoa eo amin'ny fiainanao. Eo kilery zany dia fotsiny. Lama ataontsika tsy angina aho satria ianao ilay mahay manasitra satria ianao ilay mahay manafaka. Jesosy Kristy tsy avelako mandalo fotsiny ianao fa mamety dia mandrosoa fiainako. Tsika rehetra eny amin'ny toerana tsy angina ao Ianao ilay mahay manasitra
foko niaizina tonganao mbananako fiainany ananako be diabe Ini makasih dah kami jual sangat saya membola waktu ini ya, lepas itu. Tiakarai. Bisa? Mina balas habis loke. Pastu mana namanya orang boleh nak baca kira kau? Tiakarai. Anda adim narasat itu? Tiakarai. Anda sekarang kan efok. Aku sampai coba beran baca dia adim sat itu. Tiakarai. 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 Tiakaru. 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 Makasih dah katu. Siapa kasih dah katu? Makasih dah karai. Tam tidak veo tu invite roanti ya. Na hitantsika tamin'ny fanasana nataon'ny ekipa mpikarakara dia misy mpandrana malagasy zaraky ny fiangonana nanolotra nanome fanomezana ho antsika koa eto am-panombohana dia misy tirage araky ny resantsika teo a misy tirage atao hotononoka aloha ny anaran'ireo entreprise ireo a dia rehefa anao tirage dia omena ray minitra aby izy ireo a zay nanome loka mbola présentenao sasany ny sasa mbola miasa atomboko amin'ilay tena mbola miasa za so mahita zay atao fa nareo mety misy mahita ny orinasa malagasy a mpandrana malagasy sady mampafantatra antsika gasy fanohany mifanampy le bon goût a tsy diso zay teny zay le bon goût a chef yanja raha barjona mbola ho avy eo izy a izy nampitsika androany raha sitrakareo le entrée voalohany a
dia tiaka zay afaka mitiaka na misotro na forsety na mitanana tiaka mraradraraka tokilasy tokokovavy makasitaka ny chef-fiandra sy ny ekipany taminandro ny orinasa manaraka dia ao ihany koa ny ora protection izay mikarakara momba antsika vehivavy za moa zany tsy vehivavy fa sady sarim-bavy koa fa lehilahy soamatsara fa ho anareo service tena ataony ora protection izay tariany felana raha leonard raha marzaka tiaka mabe ho any ora protection ny fahatelo dia ary vehivavy daholo tena izy zany aloha zareo fa dia tsika lehilahy zany aloha mila mihetsiketsika manao entreprise fa vehivavy zay ny roa ny fahatelona mbola vehivavy entreprise espace frania izay amresaka aiaingo décoration izay nanao aneny ry sady manararoatra kely ho atsika hitanareo afaka mijerelielina ry daholo azafato ry misy balona dia miaraka amin'ny oatra mangilangila sy mangilangilatra eo point photo atsika tokolasy tokovavy tsisy fetra illimité open io atsika hatramin'ny ray maraina dia ery aninany point photo atsika raha kasarytsika ao anatin'izao fety zao espace frania nanao ny aiaingotsika androany izay tariany ramatoa franciara zafindramanitra izay mitarika zany entreprise antiaka ho any espace frania tokolasy tokovavy ny fanefany dia lasa vehivavy aloha manao kamata dia lasa vehivavy mbola vehivavy tokolasy tokovavy ny entreprise faevatra dia ny entreprise raha teo manjamanja raha teo belbel mesy arbote izay tariany nekena tiaka ho any mesy arbote zay manao aiaingo aipare momba ny pédicure manicure anao présentation izy rehefa avy eo ao Montréal misy azy tiaka raradraraka ho an'ny entreprise mesy arbote fandiminy le lasa vehivavy mbola tsy tia reo mbola lehilahy mbola vehivavy reny vilisy kapila ho antsika reny ihinanatsika reny nisotro rovotra sy ny tia jiabijiaby reny dia orinasa malagasy izay tatany ramato lalaina raha maro zaka raha tefavony teka ho an'ny lolo location izay zanaky fedonana izay name atsika nyreny sotrofotsety sy kapila ireny ary farany ny fahelina lasa vavy ny fahelina lasa vavy dia tsy hoe malahelo milazanareo dia faly ary milazanareo fa mbola vehivavy namarana azy tiaka aloha ho an'ny vehivavy asy tiaka ho an'ny vehivavy fa tena entrepreneur reo ozy aho hoe aloha mba hanofinofy amin'ny heritaona raha misy réveillon dia raha misy entreprise dia mba lehilahy daholo manolotra lehilahy anakely mety ianao zay na lehilahy ianao raisiko aloha zany dia manasa an'ireo entreprise reo izay nanomana loka lo mba anatiny atya ora protection manasa atsika mpiavana ny espace frania manasa atsika rehefa ao miantso atsika reo hiakaty atao vetrany sady anao tiratsika le tombola azafato anao ary mandroso aloha ary ny entreprise ora protection dia manasa an'le azafato ameko nanitra vetrany fiainana anotra atsika ny entreprise aorinan'izay dia anao tirage le tirage nakatao no man'ny ora protection ampafantatra atsika ray minitra ny orinasany izy ora protection anao fitenenana felana Miarabatsika rehetra ora protection des boutiques en ligne momba ny bien-être menstruel fa ny produit fararinay zay entreprise tazoninay faty koa les culottes menstruelles zany hoe protection hygiénique réutilisable et lavable c'est manouille entièrement des serviettes hygiéniques jetables c'est une tampon jetable ça veut dire pas qu'à réutiliser les yeux meilleur pour l'environnement pour la santé ici pour nous éviter d'avoir des fuites aussi et ça peut nous tenir jusqu'à 12 heures de protection des missions principales à notre protection des éducations par rapport à la santé menstruelle des bébés ça va être pathétique à mon biologie à véval ça n'est pas que ça m'a dit qu'un cycle menstruel des bébés ça va être un cas astique des bébés ça va être un cas s'adaptétique et pas pathétique des éducations en santé menstruelle c'est la mission principale à notre protection et en juin milieu théorique et parmi les section bien-être menstruel Miss Bougie 3 bougies tisane Miss Bougie tisane savon détachant des missi bon d'achat de $40 avec un en ligne
tenter essayer une culotte menstruelle. Comme ça, c'est carré. Metsika tika miraradraraka ny entreprise Ora Protection. Metsika ny kena izay mpitantana ny orinasa misy ary beauté ny anotra ny orinasany dia vetsika manao tirage. Makasitraka manatsy isika vetivety tsara fantatra ny lehilahy mety hoe aloha izy niteny fa misy service ho lehilahy koa ngambany eo. Messi art de beauté dia karakara manokana momba ny resaka beauté. Misy ho an'ny vehivavy ary misy ihany koa ho an'ny lehilahy, misy ho an'ny zazakely rehefa karazana beauté rehetra, onglerie, manicure, pédicure zany ary ny karakara momba ny taovolo, ny soin de visage, misy ny zavatra rehetra ihany koa dia misy produit ihany koa afaka jifaina ao amin'ny Messi art de beauté ao à Montréal. Lohako zany ho an'izay mahazo an'ny aloka avy amin'ny Messi art de beauté raha vehivavy izy dia soin complet ho an'ny volo, kératine ho an'ny volon'ny vehivavy. Raha lehilahy kosa dia soin pédicure complet miaraka amin'ny massage eo ambony chaise. Merci. Asuteka mrefitrefitra ho an'ny Messi peut-être plastique vavy ary amarana azy ny orinasa espace famille izay tantarika matoa frontière Zavamaniry Dahoazy. Falme Rabatika, espace famille des entreprises kely vao misokatra vao aingana izay tena mikarakara manokana ny resaka événement décoration mizara telo ny activité l'espace famille. Voalohany indrindra manao décoration amina événement karazana. Faharoa mampanofa karazana article amin'ny événement na décoration na lalefina na fitaovana ilaina amin'ny événement. Fahatelo mampanofa salle ho ana misy anao fetina karazana événement dia mampanofa salle ao Longueuil ao. Dia loka izay omena androany ho an'izay mahazo dia mahazo carte cadeau $100 izany hoe ninina zavatra ilainao amin'ny espace famille dia moins $100 facturanao dia izay misaotra tompoko. Dia tsika miteka maveo izy telo ravavy izay mpandrara malagasy monina tia Canada. Sao ny anavantsika azy mino fa mitazona numéro anareo daholo ianareo tamin'ny billet. Mahatadidy numéro anareo daholo ianareo? Eto par numéro de billet jereo fa anao tirage anankitelo nataontsika. Ay le ticket zarainy nahazo ticket daholo ve tsika azafady indrindra nahazo ticket daholo tsika jereo ticket fa zao teneny leo akaikina hoe ho lasako ty hoe ho lasako ty hoe teneny leo akaikina ho lasako ty raha ty hoe anankitelo izy reto zao re anompitsika amin'ny famezana famorona protection sika mangataka ny fialanana kibo maso dia hitiry anankiray. Izy ty moa zany le Ora Protection tena mambavy ka raha lehilahy ianao nazo an'ity dia mazava ho azy raha manavady ianao dia madama zany nazo an'ity. Numéro manomboka amin'ny 2 manaraka 6 ary farany dia 3 263 misy manana zay larazay azy mandroso aty ianao zava-toko mandroso aty le 263 zava-toko. Metsika tiraka le rana manato nahazo an'le Ora Protection makasitraka tonton teka ho anao restituidina vato anao dia mandray le fanomezana avy amin'ny Ora Protection dia sady makasitraka ny fiainatsika teka tokana toko vavy isa roa ty ao any manaraka tsy mahatsony 263 ametsika ny kena indray Messi art beauté afaka manakipo maso izy dia mitiry anankiray ato ndao any akotsakotsana tsara zavato. Ty ndray dia anankiroa fotsiny entre 0 et 99
Zay mihoatra 99 dia omena mahay resa fa mbola misy tirage anankiray rehefa avy eo. Ary tompo manomboka 2 ihany le izy ary dia farana amin'ny 28 platompovavy. Afaka mandroso isanazy 28 mandroso ianao dia ho verifian'ny tompony orinasa tiako indray mandeha ho an'ny 28. Any amin'ny madame Nekeny ianao zany resaka amin'ny cadeau Gostar tonton zany avy any amin'ny salon ao Montréal. Farany dia aorianan'ity anao tirage tsika le gros lot le tombola lehibe dia efa mangataka ny pasteur ray aman-dreny pasteur Bitsony anao tirage dia manasa anazy hiakatra ety avy hatrany anao tirena le grand tombola avy hatrany azafady tompoko dia tapitra ny tirage. Alohan'ny farany ny entreprise Espace Franie mahazo carte cadeau $100 ao Longueuil ao rue Sainte-Hélène. Raha anao mariage ianao dia atsofa izy, raha anao anniversaire ianao telefoneo izy, raha anao batisy ianao amin'ny fetiny batisy atsofa izy dao azy. Eny atokolao mamaraparatsika mbola malahelo milaza amintsika larana chiffre anankitelo fa mbola miverina chiffre roa ihany izy ty ho an'ny Espace Franie fa izy ty dia nanomboka tamin'ny isa 9 6 ary ny farana tamin'ny 7 zany hoe ny larana 67 izay any atoerana dia afaka mankatia mahazo carte cadeau avy amin'ny Espace Franie tehaka ho any milana tokolasitokovavy. Dia omeko amin'ny pasteur Mbintsoa ity tirage gros lot an'ilay tombola izay nomany fiangonana ho antsika. Misaotra tompo. Tsy mijery pasteur io misaotra pasteur mankasitraka tompo. Izay no namarana azy dia eto indray le grand tombola mala ianao milaza aminareo chiffre anankiroa fa dia manaraka mahazo anareo fa chiffre 3 izy ity izay manomboka amin'ny 1 manaraka 0 ary farany verina any amin'ny 1 zany hoe 101 lasa mijehoana teka valaraka tokolatoko-vavy. Ianay raha afaka mandosa tsy atoko raha mandeha mitandrina ianao ary metsika teka mafibe izy izy nahazo micro lo nahazo ariary zato izy amin'ny vola kanadianina zany no azony ariary zato kanadianina. Mima koa antsika musicien manasa antsika musicien zay ny tirage. Teka ray teka ray teka ray teka roa teka vararaka antsika menakavy ohatr'izao toy hoe fandaram-potoana antsika tapitra ny kitsapatsapaka sy ny pariparty ohatr'izay iroso amin'ny disika mbola afaka miservir nareo eny amin'ny station reny andika antsika anisana miditra amin'ny sakafo faharoa tsika dia manasa antsika ekipa musicien akatoerana fa anomboka DJ ay tonga dia lasa avy hatrany toko lasy tokokovavy mbola anatin'ny fetrika mbola vonina ve nareo orakoraka miarakara ray roter na DJ Brubru Jude Tadavalsa anareo Serge ndao azy. Eny anomboka tsy hoe izy ty eny azy fanovonoana ny jiro anomboka lanonantsika miaraka amin'ilay tompokosika kapila amin'ny rahalahy zay zanaky ny fiangonana DJ Brubru sy DJ Dadavalsa mbola ho avy eo Dadavalsa hitantsika eo ao anatin'ity lanonan'ity. Lamako are ao ary isa roa telo lamako lasa lofa tena misy vokovoko tsara noho izany kosa sady efa mamarana taona 3-4 lamako lamako avereno avereno atamba makasitraka dia
école tsy hoe tiro planina ty anatin'ity fetsika ty izao. Manasatsika namana mpilalao mozika azafady indrindra tompoko a, manasatsika namana mpilalao mozika olalaovitsika ny fanokafana azafady indrindra zalahy raisika miteaka reto akamatsika miteny reto ty kilasy tokovavy a izay manafana ny lalonatsika teaka vararaka zay vola afaka mitehaka hofakairezana nyreto zanaka zanitsika ireto ny kilasy tokovavy.
idera totsika.
Ali Wazri. Okalo. Mba atao mihetsika tsara moa le izy. Ao ary a mihetsikehtsika mafy tsara. Zao aby zay. Okaloha misy tena malemilemiky misy manao an'izao fotsiny zany. Misy manao an'izao fotsiny. Tena hetsiketsika tsara ho an'ny tompo sady zany e. Dare, hainta, iaharitsika.
Doesn't matter.
tsinaina an'ilay teny miaraka aminy a teaka ray teaka roa teaka roa teaka fararaka tompolatopoko vavy afaka mahazo toerantsika vetivety efa ao anatin'ny ambiance tanteraka tsy misy ady varotra efa kelikely sisa dia tonga ny voalohany irositsika amin'ny tsindrin-tsakafo faharoa raha mety mahazo azavana kely azava tompoko amin'ny lafiny teknika dia sitraka stelina to klasy tompoko vavy mbola veneux DJ rehefa avy eo raha sitrakareo dia ndiaka sitraka an'izy lolahy DJ brubru DJ tata valsa teka miampiorakoraka toy izao iady jiro azafady tompoko raha misy afaka mampirehitra kely hoe le jiro azafady izy fa irehatra 3 2 1 0 toy izao ny fandamilantsika azafady tompoko any amin'ny tsindrin-tsakafo faharoa izay mahafana hitanareo ato nareo ary zao mety tsy mahita fa mangaviko mba hiaino tsara azafady indrindra tompoko misy an'ity varavarakely ato anatiny ato ampovoany eto amin'le manasasaka atsika dia ao misy lasopy ho atsika dia efa vononao le lasopy dia ohatran'le nataontsika toerana mandeha toro dia maka lasopy dia mivena amin'ny toerany isika mianakavy zany hoe station anankiray ihany amin'izy ity dia mino fa misy fandaminana ataon'ireo ekipe ireo tsy fampisosika isika fa dia mandeha toro dia maka ery dia miverina izay ny tsindrin-tsakafo faharoa dia mianatra DJ ny fanohizana ny fotoana dia afaka misakafo tsara tsika amin'ny tsindrin-tsakafo faharoa aoriana izay tsika miditra amin'ny vary sy ny laoka izay nahandro malagasy nahaino tsara ve tsika nerinany nahironanay tsara ve tsika aorianao dia ifampikopaka tanana ary tsika aloha isaroa teny ho nareo aorianao mbola vonona ve tsika ato aloha ato mbola vonona ny fety ve tsika kopakopa tanana ho tsika mianakavy tsika ato amin'ity hevitra anankiray ity tsora tompo le fanamariana kely le sakafontsika ao araky ny toromarika dia wonton, porc et crevette tsara fantatra zay satria sao misy tsy mahazaka crevette na porc na salamy zany dia wonton, porc et crevette nahandrotsika tsindrin-tsakafontsika faharoa zay tsara fantatra ho atsika mianakavy nda hoary tsy ho lava resaka fa avelako kiosika kapila ry zalahy dia anareo sehatra zalahy satria ao anatin'ny ambiance dadavin'ny ekipe zao dia zay fa dia afaka miroso kelikely tsika mirary atsika rehetra any azotomana fa mbola ao anatin'ny tsara tsika ao anatin'izao fotoana zao makasitraka tokola dia meko any zalany antenne DJ brubru anareo nitoy amin'ny lanonana makasitraka tokola telona toboko vavy brubru afaka manditsika zay mbola tsy nahazo atsika piste sady ataontsika mafana tsy ataontsika mangatsika mihitsy izy ity les enfants derrière vous invite à danser avec tous les grands parents les parents ici à nous à tout le monde en piste je suis fort que le monde dise je suis riche que l'on m'y mette je suis libre c'est maintenant le Saint-Esprit que l'on me dise je suis fort que le monde dise je suis riche que l'on m'y mette je suis libre c'est maintenant le Saint-Esprit est là c'est par lui que Jésus m'a validé sans lui ma vie n'est plus que vanité le Saint-Esprit me rappelle que j'ai
Fais ce que toi seul sais.
m'ai perdu en moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Ah, J'ai perdu le sommeil, j'ai voulu tourner la page, affaibli, ah oui, je suis plus bas que terre. Seigneur, montre-moi le chemin, j'avoue, j'ai perdu l'itinéraire. J'ai voulu tourner la page, sincèrement, je suis plus bas que terre. Montre-moi la voie, guide tous mes pas. Ne t'éloigne pas, je te veux tout près de moi. Ce sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Chaque chose en son temps, je regarde le silence. Je suis plus toute seule désormais, on est dur. Je te fais confiance, je ne parle plus trop. C'est toi qui compte, fait bouger les choses. C'est terminé, ma vie n'est plus en pause. Non, je vais pas finir solo. Et on y va pour le boulot. C'est maman la loco, mais maman bébé d'ailleurs. J'ai perdu le sommeil, j'ai voulu tourner la page, affaibli, ah oui, je suis plus bas que terre. Seigneur, montre-moi le chemin, j'avoue, j'ai perdu l'itinéraire. J'ai voulu tourner la page, sincèrement, je suis plus bas que terre. Montre-moi la voie, guide tous mes pas. Ne t'éloigne pas, je te veux tout près de moi. Oh, ce sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Montre-moi la voie, guide tous mes pas. Ne t'éloigne pas, je te veux tout près de moi. Oh, ce sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Non, je vais pas finir solo. On y va pour la mollo. C'est maman la loco, mais maman bébé d'ailleurs. Non, je vais pas finir solo. On y va pour la mollo. C'est maman la loco, mais maman bébé d'ailleurs. Montre-moi la voie, guide tous mes pas. Ne t'éloigne pas, je te veux tout près de moi. Oh, ce sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Montre-moi la voie, guide tous mes pas. Ne t'éloigne pas, je te veux tout près de moi. Oh, ce sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Miss Hello, Miss Gabby, Ghana go, Miss Nigeria. I take a take for the good vibe. I deny, I can feel the anointing. Trust me, I'm enjoying. I got the pepper in my pocket, I like the block in my socket. And I'm ready to rock it, and I'm ready to stop it. I came from nothing to something, and I'm forming in abundance. Yeah. It's only God in my conscience. Symbol. Come I tell your name, let me vibes now. Come me to Bakito. Come I tell your age, let me vibes now. Come I tell your name, let me vibes now. Come I tell your age, let me vibes now. Come I tell your age, come I tell your grace, come I tell your name, let me vibes now, yeah.
gave me the break. They're trying to make it. Cause if not be good, I would really break. You gave me all I need. Yeah, I know that I will make mine again. Oh, you don't pass me by. Cause the way I regret. Though I say I don't know. I'ma tell your name, let me vibes go. Let me I'ma tell your age, let me vibes go. I'ma tell your name, let me vibes go. I'ma tell your age, let me vibes go. I'ma tell your age, I'ma tell your grace, I'ma tell your name, let me vibes go. Yeah, let me feel the anointing. This holiness never ever disappoint me. It's in that season, never disappoint me. Wish to bring the Holy Spirit just gonna make me wavy. Adonai, yeah. I said the name cause the free talent. I make me say Adonai, yeah. I make me say Adonai, yeah. Cause the free talent. Outside, outside.
Eny ary mbola misy olona avy ato amin'ity salle Jupiter Saturne ity azafady tompoko na mbola misy olona dia orakorana avy ato eny ary rosika ao anatin'ny fitsenanany taona fanamariana kely azafady indrindra tompoko hitanareo eo amin'io madama misy mitsangana eo amin'ny latabatra akaiky varavarany ity misy latabatra eo dia misy t-shirt chanday izay ao anatin'ny ministère ministère Joseph Dafy misy vokatra vitsivitsy izy ireo t-shirt ho andelahy ambehivavy sady manana ministère koa moa izy raha teo dia amidy amin'ny vidiny mirary izy ireo $25 dia misy tompona andraikitra eo akaiky eo monsieur Toutso akaikiny eo raha manasantsika lohana 220 nisan'ny eo izay aloha ny azo nentina amin'ity manaraka mbola betsaka fanaonantsika ny Joseph Dafy sy ministère masitraka reo dia itiakintsika noho ny fisi Joseph Dafy dia makasitraka atsika ny amin'ny fanotronana sy ny fanohanana zany mpanompon'Andriamanitra zany makasitraka to io amin'ny coin io izy akaiky mivaravarana io afaka mijerinareo misaotra to raha antsika mbola azo tongana hatrany ao anatin'izany dia ampifaliana foana no hiarantsika mihiry hiarantsika amin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fitsenantsika ny taona vaovao reconnaissant antsika hoe misy ny tany fiainantsika misy Andriamanitra miany mombantsika raha nao amin'ity anankiray ity zay dia tantarana mpanjaka anankiray io mpanjaka io ozy izy ny tenin'Andriamanitra antao Torokina Solomon nandreny feon'ny malalana izy rehefa natory dia rehefa eno ny feon'ny malalana dia ozy izy hoe injany feon'ny malalana izy fa miantsotso ao amaravara dia nandodona le malalana fa rehefa nitsangana ny mpanjaka hijeran'ilay malalana dia nivoainy varavarana injany fa tsy hitany teotsony ilay malalana ary rehefa tsy hitan'ilay malalana dia tsy nisalasala izy nitady nivoaka nandeha tany ivelana izy nitady an'ilay malalana rehefa tonga tany ivelana izy satria alina ny andro dia tsy hitan'zareo hitany olona izy mpanjaka no nivoaka amin'ny alina dia misy ny ratsy misy ny mpandromba misy ny mpangalatra dia satria fantatry zareo hoe mpanjaka no nivoaka dia tsy nisalasala zareo no nahamony azy fa tsy nampijanona ny mpanjaka zany nefa fa nandroso foana ny mpanjaka nitady noratrany izy nokapohana izy natao tsinitsiny izy nitady an'ilay malalana fa tsy nijanona teo izy fa mbola nitady foana nizanizy ianao namakivaky ny fiainana 2023 eny teo am'izay rehetra naleanao tamin'izay zavatra nataonao rehetrarehetra dia tadidio fa miandry anao foana ary mitady anao foana ny mpanjaka antsika mitady anao foana izy ary androany izy dia manana hafatra mafonja omenanao atao anatin'ny tirity rehefa hita ny mpiandro vavahady hoe ino ny mpanjaka dia nantany azy ny mpiandro vavahady hoe ahoana ozy izy nolazainay ino nataonao toy ny mpanjaka ozy izy no dia ianao mihitsy no mivoaka mitady ny olonao dia zao nolazay ny mpanjaka azafady mbola tsy am'izay nantany zany zala hoe fa ohatry ny ahoana loatra zany malala tianao zany no dia enao mpanjaka mihitsy no mivoaka mitady azy ataovambolo tanany zao ny tanany zay rehetra mihaino tsara izy eo dia afa mahavoninahitry'Andriamanitra dia ozy izy le mpanjaka zany malalako zany ozy izy dia mitafy volameny zany ozy izy tena miakanjo akanjo fotsy zany ozy izy tena mana amboninahitra zany tiako zany malalako zany zay ny antony ivoako hitady azy
dia ozy izy mpiandro vavady hoe fa ina no lazainay raha mahitanay mandehandeha zay malala zay izy izao lazain'ilay mpanjaka lazao azy a fa marary-pity aminay lazao azy a fa marary-pity aminay tadidio zay tadidio zao afatra zao hoe naiza toerana misy anao naty a Canada na any alavitra any ianao amin'izay rehetra ataonao amin'ny fiainanao andavanandro dia misy sanahy mihaly fiainanao misy Andriamanitra mijery mombanao ary zany tokony reconnaissantsika azy androany amin'izao ankehitriny zao hoe mbola marary-pity amintsika izy mbola tiantsika izy tentenanao Andriamanitra atao anatin'ny tiry ty hoe marary-pity aminao izy Nada em mim tem tanta raiz, pura dura
azo miandry velanita dia azo miandry velanita. Izy izy le tolokina to hoe mba hoanina sarobidy ao amin'ny fanjakana toy ny volamena. Zany volamena zany any ambany any amin'ny farany no angalana azy. Tsy haiko hoe afaka mikipy velomasonao dia mitadidy hoe taiza ny toerana nalianao. Misy rahalahy maromaro to namoaka sary hoe zao raga sarintsika tany amin'ny voalohany, zao sarintsika mbola tany amin'ny Maurice. Misy rahalahy atao angony tanazy rehetra fanena tamin'ny tany amin'ny Maurice tao. Ohatry zao zavatra ny iainantsika dia ohatrohatry ny ahoana amin'izao fotoana iainanao zao. Mety ozy izy hoe mbola lavitra ny lala aleako, mety mbola tsy hitanao, tsy tazany masonao, mety ho fiafananao. Tsy voatery ho fantatra hoe aiza ny destination finalanao, fa ataovy azo antoka hoe niara nanomboka tamin'Andriamanitra ianao. Ary androany tia fa mafy voninahitry'Andriamanitra ho anao fa nanomboka tantaram-piainana vaovao ianao amin'ity taona 2024 ity, satria nisafidy ianao ny anaradian'Andriamanitra ny anitsaka ny taona voalohany, anitsaka ny taona voalohany miaraka amin'Andriamanitra. Lefin sitrapo dany tenako, tsy moramora ny manarady lanjany azy fijalinao Kristy, manompo anao Jesosy. Ampifalia nofoko mangaiay fombazovana ny fana fana masina tena amiko tena rena reny miana mifanetrete sitraku ieri non eri più ti senti confesenti no fief tutti ma felice anche tu mi si giapuna atawani ni si giapuna. Indrandray tosarotrikena fany fiainana dia fanetretena zaho ane tsy matsy miena aleko mietry farany ambany isandratana ambony iza ho hitany vazan-tany faralala mulako sitraku sitraku ieri non eri più ti senti confesenti no fief tutti ma felice anche tu mi si giapuna
Faralala no lalaku, sitraka no sitrako, ny herinao no heriko. Tsy izay tiako fa zay tianao, fevitro tsy mba fevitra, atao aneny sitrapona. Faralala no lalako, sitraka no sitrako, ny herinao no heriko. Tsy izay tiako fa zay tianao, fevitro tsy mba fevitra, atao aneny sitrapona. Tsika tia tanana mafy any zala zay mitsangany eto amin'io eto a. Mafy tsara le tiaka ho an'Andriamanitra ho an'i Israely. Fa zay moa fa misy mitovy hevitra amin'izareo koa any amin'ny toerana any. Raha mitovy hevitra amin'izareo nareo dia mitsangany amin'ny toerana misy anareo dia avereo faralala no lalako mare. Sitraka no sitrako, ny herinao no heriko. Raha ohatra ka ilaza ianao androany, raha ohatra ka nambara ianao androany, tsy izay tiako fa zay tianao, fevitro tsy mba fevitra, atao aneny sitrapona. Faralala no lalako, sitraka no sitrako, faralala no lalako, sitraka no sitrako, ny herinao no heriko. Tico fazes fevitro tsy mba fevitra, atao aneny sitrapona. Fevitro tsy mba fevitra, atao aneny sitrapona. Sono Jesosy ilakona mafatomtsika. Izy an'olona vonona izy androany hoe hanavoany fanorantenana amin'Andriamanitra indray. Ilaza izy androany hoe ianao no antonirako, ianao no fiainako, ianao no fahavelomako.
fetsony fanaiko ianaranao mamelona fagagana vitanao zava-drehetra hainao atao tsy haiko ny tsy hiramanao zay rehetra manampoy iakazare
Jesosy avy le miaraka aminay Jesosy mila anao zahay mila anao ny fiainanay tsy mahavita tena izahay fa mila anao zahay ianao no ilainay Jesosy ianao no iriny fonay indrindra ny miaraka aminao Jesosy no mahatsara anay raha lavitra anao zay dia irery fa ny eo anilanao no feno hery raisy ny momba Jesosy manjaka eo amin'ny fiainako Jesosy veloma indreny anarako Jesosy ao amin'ilay boky ny fiainanao mba ho isan'ny zanakao zahay misaotra Jesosy misaotrany amin'ny fahasoavanao misaotrany amin'ny famindramponao amin'izao ankehitriny zao dia tena hijery todikitsika eny amin'izay lasantsika ray manontolo ozy izy Jesosy hoe ozy izy ny tompo hoe aza misy adinonao ny fitahiny rehetra izake ny olona nitahin'Andriamanitra tao amin'ny fiainana izy tavangony tsara ny tanana zay rehetra nitahin'Andriamanitra ozy izy ianao tena vovoka ny andohako vovoka ny fiandohanao lavaka nonoana nisy anao fa natsiary kosa anao hoe nisy tanan'Andriamanitra nisy sitonanao avy tao andava nametraka anao mitoerana zay misy anao ankehitriny tikanao mbola ite-tanana mafy reconnaissant ianao hoe Andriamanitra mato izao Jesosy mato izao avy aminako Jesosy mato izao izy ny fiainako fahasoavan'Andriamanitra Yotrany amfany biazara zao lay tsy medika ny androko sisa izao sy zay arako aminao dia mbola fanitrampona fara izao Mulani fani japuna tukuni fanu tunana izanu tuana fatisha zuari namina biakini fali biazana Mameno any fahasoavana mameno ay fahasoavana mameno ay ny fitiavana mameno ay ny fanidrampona mbola zay tsika mameno any fahasoavana mameno ay ny fahasoavana mameno ay ny fitiavana mameno ay ny fanidrampona
Zanahitan Jesu Ijuru ako Favulumbelungo Favere Fambola itano E famate Fambola velungo Scusatalo Guardianga mi rendo somaro Timuti a cangue Fulai fa barbo Zafatiaio Cosa farai tantiago What Jesus sing Mana da Zafalo Zafalo Salva-lo,
ففولنا الدوير مقاكي زي أنا في فريق هرجعنا وعشينا وعصدك في بلادنا نمسك بلادنا وعشنا في ساريتا ساريتا وعشينا وعصدك في بلادنا نمسك بلادنا وعشنا في ساريتا
Find
Rehefa avy eo indray e. Rehefa avy eo fanaontsika inambara io fa manjanontsika ny fotoana kely sisa 2 minutes. Teka raha mamay teka raha teka ro ah yeah borotsika kely sisa dia voalohany a iny azy efa tehina maro ny jo a ka efa voatory tonga ny afatra hoe efa vonona ny loka sy ny efa vonona ny vary sy ny ka dia mahiantso antsika pitarika satria efa vonona ny station 1 2 3 inambary isika hiazakazaky ty fotoany ty a dia efa minuit sahady efa folo sasany miadivavy zao a amfiry zao io ary fa tsy voatazony ty lery ty manasatsika ary a rehefa vonina mpikarakara pitarika dia efaka manomboka minambaritsika eo mpiandrasana mentsika anjala DJ ny animation satria isakafotsika dia misy mozika eo a aorinan'izay mbola ivery ny jo a raha mbola voninareo iaraka idera miaraka amin'ny jo dia tehaka amin'ny evidevitra hofankaherezana tomoko lasy tomoko vavy sitraka sy tena tomoko dia mentsika zala anareo seta zala dia rehefa vonina pitarika dia afaka minosika amin'ny station vetrany a vetrany aorinan'izay ao ary mastomana tomoko lasy tomoko vavy a aza tila t-shirt fa mbola misy ao raha tsy diso a raha tsisy moa zany dia manaraka indray station numéro 1 station numéro 2 sy 3 rehefa afaka mandroso azafady to somary azakazaka kely tsika fa miazakazaka ny fotoana nefa ny sakafo tsara isika masomana tomoko lasy tomoko vavy a mbola mitoy ny lanonana rehefa avy andray